Fifaliana ho andray ny mbola manoya miaraka amintsika amin'izao andro fahenina ny famelabelarana izao. Ao anatin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe inona no asany ry havana malala. Maro amintsika no efa nanaraka izao fandarana izao. Ny tombony fahalalana, ny tombony fahasoavana azony, ary matrapa izy fa misy valim-bavaka izay azony isan'andro amin'ny fiarahana amin'izao fotoana izao. Ny tompony hitantsika tsirairay avy izay mampandroso izao fandarana izao, ka ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra manavitra, ilay Andriamanitra mamorona anao anie dia hanome hery anao, hanome fahasalamana ho anao, ary ny zavatra izay atahoranao dia izy no efa hiditra an-tsehatra ary hampanaiky ny zavatra rehetra mba ho amin'ny tombotsoanao manomboka amin'izao sisa izao. Koa andere hiaraka eto indray tsika andinika ny lohateny manaraka dia hoe Andriamanitra mitondra ny fahamaliny, Andriamanitra mitondra ny fahamaliny. Ahoana indray ny amin'izany lohateny izany? Andeha isika hangataka hatrany ny fanahy hitarika antsika ho amin'izao lohahevitra izao ary isika kosa dia hiaino tsara ary hizara izany amin'ny fomba rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra ray izay ny an-danitro, akory ny hafalianay satria mbola tafahoana indray amin'izao andro fahenina ny famelabelarana ara-tsoratra masina hoe inona ny asany. Eny Tompo Andriamanitro, tianao izahay, tianao ny mpiaino mba hitombo amin'ny fahalalana, amin'ny fatakarana ny teninao. Tianao izay Tompo mba handray fanapahan-kevitra ny amin'ny famarinana izay fantatra isan'andro. Avelao ary ny fahotako sy ny fahotany izay manaraka izao fandarana izao. Engane Tompo Andriamanitro, ny hafatra izay ambara eto dia ny fanahy masina ny asa ao am-pony ny mpiaino, ka hisy fon'olona maro hiova fo ary hizara ihany koa ny teny amin'ny fomba rehetra ka dia hiparitaka ny hafatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra mitondra ny fahamaliny. Lohateny hafahafa hoy isika. Ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra namorona, ilay miasa mikarakara, ilay Andriamanitra manavitra tao amin'ny tenan Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra ihany koa izay mandefa ny teniny, nitory ny teniny, naniraka ny Kristy tamin'ny andron'ny nofiny Jesosy, naniraka ny mpianatra ihany koa ary dia nirany ihany koa ny fiangonana hoe mandehana mitory. Ary io Andriamanitra ihany koa dia manao ny asa fahelalelanana, ka ho an'izay mino dia tsy voaheloka ao amin'izany fitsarany lanitra izany. Nambara teto omaly fa ao anatin'ny fotoana ny fitsarana isika, aoka tsy ho variana amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa tsy maintsy toa ny tenin'Andriamanitra. Eto aho zao dia ilaza aminareo fa Andriamanitra dia mitondra ny fahamaliny. Tsy fanaon'Andriamanitra mandrakariva akory n'ity asany ity, ilay hoe mitondra fahamaliny. Fa raha nao an'io Andriamanitra ao amin'ny tantaran'ny Baiboly ka mandraka androany, dia tsy maintsy mampilaza amin'ny mpaminany mpanompony ny anatanterahana izany. Izao tokoa no ambarany ao amin'ny Amosa toko 7. Amosa toko 7:7. Ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy manana inona inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Andriamanitra zany dia mampiomana, tsy manapoka Andriamanitra rehefa natanteraka ny fahamalina Andriamanitra ry havana, dia mampiomana izy, milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony izy, ary amin'ny ankehitriny dia efa milaza aminao izy amin'ny alalan'ny teniny, dia ny Baiboly izany. Raha tsy hivitsika ny tantara ao amin'ny Baiboly dia nilaza ny heviny tamin'ny Noa Andriamanitra mba hanamboatra samby fiara lehibe anankiray, fa handefa safo-drano izy manerana ny tany mba handringanana ny nofo rehetra. Hitantsika ao amin'ny Genesis toko 1, 12
ny amin'izany. Eo ihany koa ny laza tamin'ny Abrahama Andriamanitra ao amin'ny Genesis 20:20, namangy manokana ny Lota mianakavy izy ao amin'ny 20:20 mba hiala ao Sodoma ity ankolana ity, fa ho levon'ny afo ny tanàna noho ny fahavetavetana izay efa mitehaka ny lanitra tao Sodoma sy Gomora. Nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy ao amin'ny Matteo 4:20, andininy faharoa, ny amin'ny andavana any Jerosalema ilay reharehan'ny Jiosy noho ny fandavany Jiosy, firenena Jiosy anty ny antso-pitiavan'ny mpamondry. Nilaza an'izany Jesosy, tsy indray mandeha ry havana, fa mihoatra n'indray mandeha dia nilaza an'izany izy. Akory anefany fa tsisy niaino ireo olona izay nandeha an'izany. Ary amin'izao andro tsika izao ihany koa dia efa nilaza ve izy. Apokalipsy 2:20, andininy 2:20, iray io ihany ny andininy omeko anareo. Fa maro ny andininy izay milaza fa Andriamanitra dia efa nilaza fa hitranga ihany koa ny fahamalina amin'izao andro tsika izao. Apokalipsy 2:20, andininy 2:20. Narany Jesosy manao hoe, indo afainganao. Ahoana hoe indo afainganao ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Manahoana ny asanao, ny asa fanomponao, manahoana ny toetranao, moa ve tsara izany, moa ratsy ve izany? Fa tadidio fa ny zavatra izay atao na tsy misy valiny eto azy dia Andriamanitra Kristy dia hitondra ny fahamalina. Raha tsy bebahanao zany, raha tsy afonao zany, raha tsy misy fanavozana ataonao dia hisy valiny ratsy atao. Mazava eto ny teny, afaingana Kristy, hitondra ny fahamalina. Romanina 2:20, andininy 7:20, dia hoy izy any fahamalina. Izao no amaly o Jehova, io andininy io dia milaza amintsika fa tsy hoe mitaza-potso ny tompo mahita ny fahorin'ny zanany. Hoe ampijalian'ny olona ianao, ampahorin'ny olona ianao nefa manana ny rariny, misy zavatra mahazo anao dia zao. Andriamanitra mahita an'io, an'Andriamanitra ny fahamalina. Ny anjaranao zany dia mitaraina amin'Andriamanitra, mametraka an'izany. An'Andriamanitra ny fahamalina ry havana. Marina satria io ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Inona ary zany no hitranga rehefa mijanona tsy manao asa fa elanelanana ao amin'ny fitoerana masina i Jesosy. Araka nambara omaly, manana mpisorona be tsika ao an-danitra ao, mifona ao atsika, manao ny asa fa elanelanana ao atsika ao an-danitra ao. Inona no hitranga raha ohatra ka mijanona tsy manao an'izany ho an'ny taranak'olombelona izy? Ao amin'ny Apokalipsy 2:20, andininy voalohany. Apokalipsy 2:20, andininy voalohany. Sy ny manaraka, manasanao mba hamaky amin'ny fotoana manaraka, fa ny ambara dia zao hoe rehefa mijanona tsy manao an'io asa io Jesosy dia manomboka mirotsaka ny loza fito farany. Raha tsorina zany dia zao hoe amintsika amin'ny teny zao zany tsy mbola misy ny loza fito farany, tsy mbola misy ny loza fito farany, satria isika dia mbola mino isika fa mbola manao ny asa ampanenenana Kristy ao an-danitra ao. Zao no ambaran'ny Ellen White, mpirota kristiana anankiray, ao amin'ny boky natao hoe Hery Mifanandrina. Hery Mifanandrina takila 3:500 dia zao ny ambarany ao hoe hirotraka amin'izay mekohaka eo anatin'ny Biblia sy ny sariny ka mandray ny mariky ny anarany fahatezeran'Andriamanitra, tsy miaroaro zavatra na nanotanina azy ireo. Tsy hanerana izao tontolo izao ireo loza ireo, raha tsy izany dia tsy hisy ratsy fanahy velona vavolombelona amin'ny fisehoan'i Kristy. Raha tsorina zany dia zao hoe rehefa tsy manao ny asa fitantana intsony Jesosy ao an-danitra ao dia manomboka misy ny loza fito farany, manomboka mamaly ny ratsy fanahin'Andriamanitra. Fa amin'izao aloha dia tsy mbola ireny tatsika reny, tsy mbola ireny ilay atao hoe loza fito farany, fa dia miara-mizaka n'izany avokoa na ny mpino, ny vahoakan'Andriamanitra na ireo izay ataontsika hoe minitsy manaraka ny fahamarinana.
Inona ary zany loza andony mpandika lalàna amin'ny andro isehoan'ny Kristy fandohany. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa diny fahavalo dia mazava ny teny ao. Tapany faharoa manao hoe naran'i Jesosy, ho levon'i Jesosy Kristy amin'ny fofonain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Tsy ho aminao ane zany teny zany. Tsy anisan'izay ho levona ane ianao, amen. Tsy ao anatin'izany ianao satria ianao dia mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa ho an'ny olona mpandika lalàna, ho an'ny olona zay minia mandika ny lalàna zay efa fantatra mazava izao, dia aza gaga raha ho anatin'ilay ho levon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Tsy matanty ny voninahitry Kristy raha tsy fanahy tafavoaka avy amin'ny loza fito farany, koa dia alevina izy. Ho foanan'i Kristy amin'ny fiaviany izy, tsy ho zakany ny voninahitry Kristy. Iza ihany ary zany no majanona amin'ny fiavian'ny fandohany. Hitantsika ao amin'ny Jaona 3:10, andininy fahatelo eny amin'ny tapany farany teny manao hoe handray anareo any amiko. Any amin'ny andininy voalohany dia hoe minoa an'Andriamanitra ary minoa koa ka le anareo eto zany. Le anareo eto dia ireo zay mino an'i Kristy sy ireo zay tia ny fisehoana. Ahoana ary ny fomba atanteraka izany? Raha ataotsika ny fampitahana ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5:10 andininy faraiky amin'ny 50 ka samtelo amin'ny 50 sy ny lalàna voalohany toko fa 4 andininy fahaenina 40 ka hatramin'ny 20. Raha ataotsika zany fampitahana amin'ireo zany dia afaka mahitsika hoe toy izao no fomba isehoany zany fiavian'i Kristy fandohany zany, manamafy alefa fantatrao ty zavatra resako ty. Hidina avy any an-danitra ny tenan'i Jesosy arahany andelo rehetra. Ny anjely rehetra dia manaraka an' Jesosy. Zany hoe manaraka an' Jesosy zany ny anjely ao an-danitra. Tsy misy tavelany fa manaraka an' Jesosy avokoa hoetia ambonin'ny tany, hidina ety amin'ny tany. Ho tsofina mafy ny trompetra, ho tsofin'ny anjelon'Andriamanitra rehetra ny trompetra. Atsangana tsy olo intsony ny maty ao amin'ny Kristy, amen. Raha ohatra ianao ka maty alohan'ny fotoana dia ao anatin'io ianao, amen. Ny velona zay mino ka mitoetra dia ovana sy ampitafiana ny tsy fahalovana. Engane isika izao mba ho trabela ary zany ny faniriana hoe amin'izao fahavelomantsika izao no ahatongavan'i Jesosy. Ka raha mino ianao ka raha mbola mitoetra dia ho tafiana, ovana ianao. Ho anao ane zany teny zany manaova amen raha ikenao zany, amen. Angonina miaraka amin'ireo atokony ny voavondy dia hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Ny marina maritra izao, tsy hanitsaka an'ity tany ity intsony ny mpamonjy rehefa niakatra ho any an-danitra. Ena mirahona eny ny rendez-vous an'ny voavondy rehetra. Isika ety ambonin'ny tany no sitomina hiakatra dia na mirahona lanitra isika no hiaona amin'i Jesosy. Zany ny vaovao mafaly. Izany dia ho tanteraka izany. Tsy hanganongano mba avy amitra izany, fa dia ho hitatsika mino aho fa eny niona isika raha tsy intsony eto amin'ity tany ity, amen. Ahoana ary no hamaritany testameta taloha ny fiavian'i Kristy fandohany? Tsy hoe ao amin'ny testameta vaovao ihany akory no nilazany amin'ny fahamarin'Andriamanitra, fa aty amin'ny testameta taloha dia efa nilaza ny mpaminany fa Andriamanitra dia mitondra ny fahamaliny, satria misy fahotana ao, misy fahotana ka tsy nisy fibebahana. Ary Andriamanitra ihany koa dia tia hanafaka ny olona izy, tia hanome soan'ny olona izy. Koa nahoana moa n'Andriamanitra fitiavana nitsafaka anao an'izany? Ao amin'ny Ezekela toko 30, Ezekela toko 30 andininy 7 naran'i Jesosy manao hoe, naran'i Jesosy, fa efa tombotra ny andro, eny atombotra ny andron'i Jehova, dia andro mandrahona sy fotoana hamaliana ny jaintilisa izany. Ny tsipino zany dia hovaliana. Tsy anao ane zany teny zany satria anao mino. Atombotra ny andron'i Jehova, efa miseho avokoa eny famantarana rehetra na miara-pivavahana, ny ara-tsosialy, ny eo amin'ny ara-tontolo iainana. Efa miseho avokoa izany raha vao manokatra ny
fahita lavitra isika ireo tambazotra maro dia tena miazakazaka ny fahatanteran'ny famantarana akaiky ny andron'i Jehova amalina ny tsipino izany. Ao amin'ny Jola 7:1 naran'i Jesosy manao hoe alohan'ny hatongavany andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina ho an'ny olona tsipino zany, dia tena andro mahatsiravina ho azy io, lehibe io ary andro mahatsiravina io ho an'ny tsipino, satria eo no hamalina ny ratsy rehetra nataon'ny tsipino. Mieritreritra mantsy izy amin'izao fa mety daholo ny ataony, mieritreritra izy amin'izao fa mahazo tombony amin'ny fanaovana izay daniny kibony, fa andro anankiray no amalin'Andriamanitra azy ry havana malala. Ary ao amin'ny Isaia 7:7, Isaia 13:9 dia zao ny ambazaran'i Jesosy: indro avy ny andron'i Jehova, amen, dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana, hanafoanana ny tany sy andinganana ny mpanota Sion. Loza, fahavinirana, firehetan'ny fahatezerana, fandinganana ny mpanota Sion. Tsy ao anatin'izany anie ianao izay manaraka an'izao fandarana izao, amen. Ny faniriana dia isika tsirairay avy izao raha mandeha an'izany fanambarana izany dia anday fanapa-kevitra isika. Ny fanapa-kevitra raisitsika amin'izao andro fahenina ny famelabelarana izao. Inona ny fanapa-kevitra ho raisitsika? Joela 2:2-12, anio raha mihaino ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo, aza eritreretina hoe tenin'olombelona ity. Joela 2:2 manao hoe naran'i Jesosy: koa ankehitriny anio ry havana, tsy ampitro, anio ianao ny mandeha fanapa-kevitra. Miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, hoy Andriamanitra, amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Fifadikanina rapitro. Andao hifadianina, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao hitaraina amin'Andriamanitra isika. Anisan'ny fomba anankiray zany ampihetreny an'izao ahafahantsika mandeha ny tena. Nahoana moa isika no mamela ny ota hanimba ny ajantsika, hanimba ny tenantsika? Fotoana mety anio ahafahantsika manolo tena ho an'Andriamanitra. Ary ny fonareo no tsiatsiaro, fa aza ny fitafinareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo. Tia hita olona maro eto amin'ity hariva ity, hiverina amin'Andriamanitra, ny Andriamanitra tsy izy rehetra, ny vola, ny arena, ny volafotsy, izay zavatra izay iankofanao sy manandevo anao. Andao ialana izany ry havana malala, andao hiverina amin'Andriamanitra, ilay mpamorona, ilay miay sy mikarakara, ilay Andriamanitra izay manavitra anao, ilay Andriamanitra izay mitsara anao, ilay misolovavanao an-danitra ao. Andao hiverina amin'io Andriamanitra io, fa io no azo antoka. Mety manana problème ianao ankehitriny, aza manany amin'izany ianao, fa ny momba anao mino dia be lavitra noho ny tsipino. Koa manatona n'Andriamanitra amin'ity fotoana ity, manatona azy raiso ny tanany izay mitsotra aminao, aoka ny fonao atolotra ho azy, atolory azy ny fonao ry havana malala. Fa fotoana mety izao ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra. Hivavaka ho anao ny tenako. Andriamanitra tomponay io, noho ny fisian'ny fahotana mahazo ny olonao, dia misy fotoana izay anambaranao fa hitondra fahamalina tokoa ianao. Tsy manamboka ianao fa manambara amin'ny mpaminany mpanomponao, manambara amin'ny teninao, manambara amin'ny fomba maro samihafa. Ampio izahay mba ho isan'izay mino. Engane Tompo Andriamanitra, mba ahery ireo izay nandeha ny teninao. Ampio izay tsirairay avy Tompo Andriamanitra, mba hiomana, ho vonona, fa ho avy tsy ela ny fahamalin'Andriamanitra, ho avy Kristy amin'ny fiavian'ny fanondroany, ary izay mino sy tiany fisehoany dia hiakatra izay. Engane Tompo, ity fianakaviana izay nampandroso ny hafatra ity olona ity,
izay manaraka ny fandaharana amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoana izay anokafany zany. Engane Tompo Andriamanitra, mba ho isan'izay tsy voaheloka io olona io, isan'izay miakatra io olona io, isan'izay verina amin'ny fanomponanao Andriamanitra io olona io. Raisy tompony fony, ampio izy mba hanolotra ny fiainany amin'izao sisa izao, ka ny olana izay mahazo anazy Tompo, dia nao no amaha izany meo azy zay fantatrao fa mahasoa azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia manantena zany izahay fa maro amintsika izay nieny tamin'ity hariva ty ny hanao ny fampiarana avy hatrany ny maraina, ka hiverina amin'Andriamanitra isika amin'ny fivadikanana, hitaraina amin'Andriamanitra, ary ny fandrina dia zao hoe ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra miampy fahasoavana. Fotra tompoko ny amin'ny fiainoana.